Misarah toerana teo. Kajeng vavany micro. Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Yalla tahu sih, arm buka dia nanti caca ini kiasai nacar parisi nacar parisi siapa
suc des rayons. Miezaka mahatsapa ny klemantsika. Mon serviteur s'en laisse Olona bénir. anarolasa Observer en profit. zay ny fandraisantsika ny Mais qu'il s'aperçoit de ses faux pas. Purifiez-moi du mal sacré. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil. Sur moi, nul alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Mamaty an'ilay olofiko Agrée les paroles de ma bouche, dia le murmure de atsapa hoe tsy maintsy mivery-dalana tsy maintsy mivery anenenako zay nasapa lay fitiavana zay mon rédempteur. ay izy nasapa n'ilay fitiavana zay
dia saya tidak akan kasihnya saya tulis ke sini dia panggil nabi Isaram saya mengikuti penjemahan saya isi karya dia ditapati dia sambil cerita sana meja betul penjemahan saya itu tak setelah tahu putri Ifa nama dia dia berpikir kau berfaham dia tidak berdoa Maksud saya eu não sou da partida a eu não sou da partida
tenena mafy fa ilana video seoapatao menjadi namana tena katukis na tena fanray tokony sa hiala zany manampy azy zany. Acho que isso Helena não sei Lisboa Sídia. Lisboa tem Cristiana Tanta Helena, Caixinha Cristiana Quad, Tundra e eu anfena. Izany hoe araka ny fahalalako azy dia ireo olana hakiviana, fahoriana sy fizaliana izay mizady amin'ny fiainantsika andavanandro ireo no azo fizaliana isika ka tokony hapetraka mandrakariva eo ampelantanan'Andriamanitra ary iainana tsara ny tenan'Andriamanitra voalaza ao amin'ny Baiboly dia seho amin'ny asa tao sy amin'ny fiarahamonina ary eo amin'ny olona rehetra manodidina anao. Matari sudah betul-betul mereka ni betul-betul mereka bisa sekolah di farn nanda fasa nama dulu laki wa sirat betul nanda. Amat, udah pergi Maria di bagian dia kuto. Galera Panginoon Bener Panginoon dia kuto kata saya. Aku sih karena matiin gua lu na Panginoon kuno dah. Mana gua tanang itu dia nong, emang sendiri kan gua nyata pikiran ni itu. Pas gue ini pun kamu sih nangin Tom nih katakan cuma parahnya nih kaluan ni siswa ikiran tewe anak-anak kanau dilefanya lefa ao mba misy miteny koa
de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Solotena isaky ny fraty reto izay hanao fizoroana vavolombelona mahakasika ny sekolim-bavaka, hampahafantatra ny tenany sy ny fiaviany izy sy ny momba azy rehetra. Dia rehefa avy eo dia samy hilaza sisy fanontaniana fa izay fizoroana vavolombelona, ny hafaliany, ny zavatra nahafinaritra azy, ny mety tokony ho fanastarana ny sekolim-bavaka sy ny sisa. Dia ngamba amin'ny anareo miaraka miala sary izao dia samy milaza ny anarany tsirairay aloha, dia rehefa avy eo miresaka tsirairay. De l'Alliance, ton Dieu te libère. Porte ta croix avec Jésus. Eny ary menany nomena aloha ny fitenenana voalohany firy taona andria dia mba mampahafantatra ny tena impirina monjy sekolim-bavaka dia izay rehetra tiandry tenenina rehetrarehetra. Zavatra nafinaritra indrindrindra tamin'ity sekolim-bavaka ity. Ahoana izany manao désert izany? Inona ny zavatra tiandry hanastarana ny sekolim-bavaka? Ao ary menanao indray ny fitenena. Za indroa namonjy école de prière, ny hitako tena mahazava-dehibe azy dia bebe ny mizara paripary zany, dia misy ny mitarika, dia misy mandray rehefa mitarikary, lalao, mizara ten'Andriamanitra. Dia manao lamesa amin'ny 1:20 eo. Dia rehefa avy eo koa zany ny tena mahatsara anazy dia misy zavatra tsahenonao tagny amin'ny fiavianao any zany dia rehefa tonga aty ianao dia henonao miandalana azy io rehefa tena mahatsara ny fiainanao zany dia manentana antsika rehetra zany izay mbola tsy namonjy école de prière mba hamonjy fa mahafinaritra ny mivavaka ary mahafinaritra ihany koa ny mifandray amin'ny namana vao tsara fankahitana. Firy taona aloha indry izany izao? Mitolakandro rehefa amin'ny efatra manao sablé dia amin'ny hariva mivavaka alohan'ny sakafo dia rehefa avy eo manao ny asa paripirary dia rehefa avy eo amin'izay ohatra hoe mijery film na manao karaoké. Zavatra tena nafinaritra indrindra tamin'ny école de prière dia ny fiarahana amin'ny fraty misy anao fraty zany anaran'ny fratinay dia fratinay io tena mahafinaritra ny fiarahana, mbola tena hita hoe isaky miaraka paribokona resaka fikambanana ohatr'izany hafa be ny tamin'ity école de prière ity ny fiarahanay tao
izay zavatra atao rehetrarehetra dia niarahanay ary hita hoe milamina tsy misy korotana mihitsy apartage mandray anjara aby amin'ny asa rehetra izany mandray anjara aby manao désert aloha dia fandiriana tenan-Andriamanitra izany hoe fandiriana tena manokana izany hoe ao mahakasika ny lohahevitra tamin'ity taon'ity dia nandinika ireo asambarana valo inona no asambarana tena nafinaritra anao indrindra ny nandinika azy tamin'ireo asambarana valo? Satria tamin'ny tonga taty voalohany dia somary iarahana moa tsy loatra ny seromiromy dia somary mifamaly tamin'ny ankizy dia tena nalahelo fa rehefa tonga tao am-piangonana dia niteny mopera hoe mila mamindra fo fa raha tsy izany dia Andriamanitra tsy hamindra fo raha vao anao izany tsy mamindra fo dia Andriamanitra tsy mamindra fo anao dia niezaka nanindry fo dia nivavaka dia afaka ilay izy dia hitako hoe nahazo tombony be izany nandehanako taty satria afaka manova ny fomba fiainako sy fomba fitondrako ny zavatra tokony dia mahafinaritra be satria koa misy zavatra tsy fantatra anao nefa fantan'ny mamanao dia azahoana lesona izany hoe manao partage ohatra mitoetra mirovana izany miteraka satria mety tsy mety dia zavatra tena tsapako tamin'ny famonjenana prière tena mahazo haintana vaovao dia manentana antsika ankizy sy tanora rehetra mba hamonjy ny école de prière fa tena mahafinaritra hita mihitsy fa tena mivavaka ianao rehefa mamonjy école de prière miresaka amin'Andriamanitra ankoatra ny alahady ny asambarana anisan'ny nafinaritra anao indrindra ny nandinika azy tamin'ireo anankivalo? Tena nafinaritra anahy nandinika anazy dia ny famindrapo satria akoho nifamaly tamin'ny nisy olana kely tamin'ny namako dia akoho tena efa niteny tena tsy hamindra fo aminazy mihitsy fa rehefa avy eo misy fifampizarana natao tao am-piangonana dia lasa tonga saina ihany aho tsy mety izany hoe ilay mafy fa mila mamindra fo amin'olona. Aho izany 14 taona tamin'ity aho vao nanomboka namonjy ny école de prière. Zavatra mahafinaritra anazy izany dia zavatra rehetrarehetra tao aty satria mbola zava-baovao tsy fahita amin'ny fiainana andavanandro izany dia mahafinaritra daholo izay atao rehetra. Ny tena tiako moa izany eo manao désert satria ananana fotoana manokana andinihana ny tenin'Andriamanitra samy rery ary ahafantarana ny hainoana bitsiky ny fanahy masina ao anaty izany izay ampahafantarina antsika. Ny asambarana tena anisan'ny nafinaritra anao indrindra nandinika azy? Asambarana tena nafinaritra nandinika azy dia ny famindrapo satria ny famindrapo dia ekina ny fiainana iray manontolo raha ekina ny fiainana any an-danitra ihany koa ary mila fandeferana. Sabrina tena 20 taona avy amin'ny district Anifandriana. Iaho zany vao samy nanatrika an'ity école de prière ity satria tany aminay tany izany dia atao hoe hoe efa 10 taona tany hoany izy ilay école de prière dia tsy dia misy fanentanana loatra tany aminay tany fa tamin'ity taona ity izany izy tena nentanana be mihitsy ny ankizy tany aminay tany dia vao mba nahinana izany ianao dia mba hoe sady mahasoa vakansa kely koa ilay izy dia mba nazoty nandeha anay dia tonga taty anay dia ankizy maro aloha hoe miala tena mamasintrana dia ankizy mbola tsy fantatra aby nasaina mizara ratsy aloha
nasiana safidy an'le karazana hazo tsara indrindra izay tianao zany aloha dia nenay zany mba safidinay dia safidy an'le baobab ane satria baobab zany mba anisan'ireo hazo mba mampiavaka ny Madagasikara zany a. Dia eto amin'ny eto Madagasikara misy karazana baobab 7 a tsy hita any ivelany, dia anisan'ny manavaka ny toetra anisan'ny manavaka ny Madagasikara ihany koa izay. Dia tao anatin'ny isanay nisy 12 mianadahy natao, dia nahafinaritra be mihitsy ny fampizaran'ny nataonay satria nahay fandamina ny ankizy a, dia nahazo nalamina koa satria afaraha teo koa ny président taonay dia niezaka nanatsara ny nahafinaritra be mihitsy ny fampitondrina natao satria ny ankizy mora nalamina. Dia teo ihany koa ny vavaka isan-karazany izay natao a, dia nahafinaritra be mihitsy indrindra teo amin'ny fanaovana ny fampizarana ny ten'Andriamanitra aloha. Dia ny ten'Andriamanitra nazavain'ny diakra, dia vao nazavain'ny mopera aloha, dia vao samy manao ny désert mandritra ny désert zany a, dia ny samy mangala ny toerany tsirairay zany ny ankizy dia mandinika an'izay zavatra mba azo atao sy zavatra mba nahitaitra nazy tao anatin'ny ten'Andriamanitra iny, dia samy mangala toerana mangingina eny. Dia rehefa afaka fotoana vitsivitsy a, tambotra manao regroupement indrindra ny isaky ny frady a, dia vao manao fampizarana indray. Dia tao anatin'ny frady ane nanao fampizarana dia nahafinaritra be mihitsy fampizarana natao satria ezahana lasaina ny teny aby zany ankizy tsirairay a, dia zavatra mba no azo atao. Dia vita ny désert a, dia mamonjy les orphelins, les délaissés, handicapés, abandonnés, en toi ils vont se réfugier. Oh Marie, mila mamindra foana ny olona tsirairay. Dia mahafinaritra be mihitsy ny fampizarana satria tao anatin'izay fampizarana manokana dia be dia be mihitsy ny zavatra azonao, zavatra fananao fiainao, zava-baovaka fantatrao. Mahafinaritra be mihitsy ny fandidiana dia manantena antsika kristana rehetrarehetra izay mbola tsy namonjy zany restez debout, fixons les yeux, n'ira jamais reculer. Oh Marie, vois tes enfants qui te remercient mille fois de ta sambany avy zany a tamin'ity taon'ity namonjy zany école de prière zany, dia mahafinaritra aloha le izy dia manentana antsika ankizy rehetra mba tonga hamonjy satria izao dia nay vao sambany namonjy dia masapa sy mahita fa tena mahafinaritra tokoa zany école de prière zany a. Ny tanora ato amin'ny diocèse sy ireo ankizy izay tonga mamonjy an'izany école de prière zany dia vory tokoa, ka dia manentana antsika zany mba hamonjy anyty école de prière ity isataona izy dia misy foana ny zavatra tena nahafinaritra anazy zany nandritra nyty école de prière ity dia ireo fanaovana désert zany hoe fandinihan-tena manokana, fandinihana ny ten'Andriamanitra izay voasaboasan'ny diakra sy mopera zany ao am-piangonana, dia mamonjy ny toerany tsirairay dia samy mifampizara ary avy eo amin'ny désert dia mifampizara mifampapartazy amin'ireo ekipa frady zany izay misy anao. Ny misy moa zany dia ao amin'ny groupe 3 na ny Oliva mahatram-panahy ihany koa ao anatin'ny asam-barana valo dia nahafinaritra anay dia maro tsy voatanisako eto aby fa dia manentana antsika zany mba hamonjy an'izay école de prière izay rakisy sy tanora havana. Sotra tompoko. Zany sa 7 ambin'ny 10 taona dia roa zany no
moramora zany ny fandraisana amin'ny ankizy. Marina fa hoe vaovao aminao amin'ny ankizy rehetra izay tonga ety sy ny tanora fa moramora ny fandraina aminy ary rehefa manao partage. Dia ny école de prière moa zany dia fivavahana sy fandiniana ny tenin'Andriamanitra dia fanaovana alavolo isan-karazany ho an'ny ankizy sy ny tanora. Dia ny any tena mahafinaritra ahy dia mivavaka maraina dia manao désert mandinika manokana ny tenin'Andriamanitra dia avy eo mifampizara ny tenin'Andriamanitra amin'ny namana dia mba mifanampinampy eo amin'izay zavatra mety ohatra hoe hainao nefa tsy hainao na hoe azonao nefa mbola tsy azon'ny hafa dia mifanampinampy eo dia hita hoe mahafinaritra be ny école de prière. Dia manentana antsika ankizy sy tanora rehetra atao amin'ny diocèse fa misy ihany ny école de prière isan-taona dia manentana antsika tonga maro. Avec l'archange Saint Michel. Kristianina tany Filipo nilatsa tenany ho ambany izy, ho valon'izany kosa dia nasandratr'Andriamanitra. I Kristy Jesosy na dia tao amin'ny fomban'Andriamanitra azy dia tsy mihevitra ny fitoviany saranga amin'Andriamanitra ho zavatra nobaboiny, fa nialany izany tamin'izy naka amin'ny fomba ny mpanompo ka tonga mitovy amin'ny olombelona. Tsy hita ho olombelona tamin'ny fisehoany rehetra ary nilatsa tenany ho ambany manolo tena hanaiky hatramin'ny fahafatesana dia fahafatesana tamin'ny mahafijaliana. Ho valin'izany kosa dia nasandratr'Andriamanitra ambony indrindra izy sy nomeny anarana mihoatra ny anarana rehetra mba handohaliany mandohalika amin'ny anarany Jesosy avokoa ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny lia-tany na ny any ambany ary mba hanaiky avokoa ny lela rehetra fa i Jesosy Kristy ny tombo efa niditra amin'ny voninahitr'Andriamanitra iray. Izany ary ny tenin'ny tombo. Saran'Andriamanitra.
itsaokanao sy ny sotranao zahay ry Kristy satria tamin'ny mahazo fijaliana no nanavotanao izao tontolo izao. Alleluia. 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 Oh yeah, yes. Naitenzanareya. Akatawinaitenzanareya. Fateni masina simaera. Alleluia. Fombatsika mianakavy eny ny tompo evanjely masina nosoratany Masindahy Joany. Masindahy Joany toko 7:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Nanaraka an Jesosy tamin'izany Piera sy ny mpianatra anankiray hafa. Ary fantatry ny lehibe ny mpisorona ilay mpianatra anankiray ka niara-niditra tamin'i Jesosy tao amin'ny tokotany ny lehibe ny mpisorona. Fa i Piera kosa nijanona tany velany tao akaiky ny vavahady. Dia nivoaka ilay mpianatra izay fantatry ny lehibe ny mpisorona ka niteny tamin'ny vehivavy mpiandry vavahady ary napiditra ny Piera. Fa hoy ty ankizivavy mpiandry vavahady tamin'ny Piera, moa sy isan'ny mpianatra io lehilahy io koa va ianao? Ary hoy Piera, sia. Nangasika ny andro ka nipetraka namindro teo amin'ny afo ny mpanompo sy ny mpiandry raharaha, ary dia mba niara-namindro taminy teo koa i Piera. Ary Simona Piera nijanona namindro teo koa ka nisy nanao taminy hoe, moa sy isan'ny mpianany koa va ianao? Fa nanday Piera nanao hoe, sia. Dia oltro ny anankiray tamin'ny mpanompo lehibe mpisorona izay avan'ilay nitapahany Piera sofina, sy ianao va ilay hitako niaraka tamin'ny tao anaty saha? Fa nanday indray Piera ary niaraka tamin'izay dia nisy akory naneny. Izany ary ny teny ny tompo. Rakisiavana, efa nidinihanareo tany amin'ny désert ty tenin'Andriamanitra ity. Fa talohan'ity zavatra tantarain'ny Masindahy Joany ity ny zavatra nisy dia Jesosy niteny tamin'ireo hoe, misamborina aho tevatevaina ary maro aminareo mpianatra no tafitohina rehefa mahita zany. Dia ny mpianatra 12 lahy hafa nangina niondrika fotsiny nieritreritra, fa i Piera nilokaloka niteny hoe aha, reo asakasaka an'ireo re handao anao, fa re aho sy handao anao naoviana aho na dia hiaran'ny fahafatesana azy aho, vitako ny miaro anao. Piera manana izay toetra mailamailaka mamaly izay, toetra n'izay. Tsy hanomezana sy niza ny toetra, fa izay ny toetrany. Fa asika mitaratra ihany koa ny fiainantsika, fa isika zany olombelona isika dia amin'ny andro mahafinaritra dia hafa ny zavatra tenensika. Fa rehefa amin'ny fotoana misy olana, hafa koa ny tenintsika. Na ny fifandraisantsika amin'ireo namasika ireo, samy manana ny namany, ny mpiara-mianatra, ny mpiara-milalao, ny mpiray tanàna. Rehefa mety ny atao sy mahafinaritra dia mifankahazo tsara, dia tena ohatran'ny tsahofaty ny any. Fa rehefa misy manahirana ny namana na tsy fahasalamana fotsiny aza, le tena namana mety tsy mahavita mba mamangy akory ny aza amin'ny zavatra manahirana. Tsika roa dia tena samba hiady zany, tsika rahavavy. Tsika misamy manama dia tena samba hiady zany, fa tsika dia tena mpinamana dia miompina amin'ny fanohazoaky kely, miompina tena saraka hoe. Rehefa misy ny manahirana, eo. Indray azanao indray ny magnisoka ny namanao ho, tena lerinina anao azay rehefa tsy ho maso. Na mifosa azy dia magnaratsy azy rehefa tsy ho maso. Izay no mety isehon'ity fandavany Piera ty amin'ny fiainana mahankizy sy tanorantsika. Zao anefa le izy, toetra maholombelona zay fantatry Jesosy zay fantatra Andriamanitra, mety tsy hanomezany siny, fa izy kosa mitantara n'ity nahavoan'ny Piera ty mba ho fagnanarana antsika. Hoe mba asika atao ihany miala hoe aza mamadika namana, tena aza mamadika, indrindra amin'ny andro sarotra, fa tena mijoroho namana mandrakariva. Angatahana amin'ny Jesosy izay hery zay mba tsy hamadihana azy. Zay izy amin'ny lafiny fifandraisana maha olona, fa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra koa dia izao. Aoka ny tenintsika rehefa eny dia eny, hoy ny partage ny anankiray taminareo.
rehefa sia dia sia, fa zay ankoatran'izay a vadibadika sy tena izy fa dia hoe manome toky fahitian'i Jesoa dia mity azy a hatrany hatrany fa sy hoe rehefa sendra ny sarotra na fisapana na sedrana ny finoana mila fizoroana vavolombelona sarosarotra dia sy hanao tsony. Ipierana andahan'i Jesoa intelo naman'i Jesosy isan-kaizany fa tiany Jesoa ambasehivina azy hoe ianao le niaraka tamiko reny ve a vokatry ny fitiavanao ny arahana tagnamiko sa manara-dreny rano sy mamonjy zavatra masamasaka fotsiny. Dia izay no nanontaniana azy tany amoron-dranomasina Tiberiady tamin'ny alahady herin'ny Paka, herinandro tafaran'ny Paka hoe Biera, ty ahy ve anao? Re ty ahy mako anao a dia hazavako tsara aminao a manafoana ny tahotra sy mandroaka ny tahotra ny fitiavana. Ny tena tia dia sy mba matahotra fa izay matahotra mbola sy lavorary ny fitiavana tao aminy. Anao a tia ahy ianao fa sy tena lasa paka ny fitiavanao matombola natahotra say nilaza hoe dia tena namany ninona naovanareo ahy. Misy fitiavana tao fa mbola sy fitiavana lavorary le tonga hatramin'ny mafy ny aina ho any sakaiza. Mila zany Jesoa ihany hoe sisy manam-pitiavana lehibe noho ny mafy ny aina ho any sakaizany. Dia nanontaniana izy hoe moa ty ahy ve anao? Re ty ahy ianao dia sy atahotra. Dia Jesosy sy manameloka ny lasa mahatonga azy nanontany sy misara ny lasa izy fa ny eo ny tiany anontaniana hoe zao ary le izy a ty ahy velohanao e ty ahy aza matahotra itsony zany rehefa tia. Dia ny apôstôly rehetra koa ane zany nanontaniana Jesosy anareo zay mpianatra a ty ahy ve anareo. Zay ny tokony ho fototsy ny fanarahana an'i Jesosy rehefa tia dia aza matahotra. Ny apôstôly rehetra fa sy Piera ihany dia maty martiry daholo vokatra an'izay fitiavana an'i Jesosy izay. Masindazoany ihany no sy maty martiry fa martiry daholo. Masinday Bartelemy zany olona velona zao dia nendahana ny fidirana ohatrany ny hoditra ho antsika io, nendahana ny hoditrany dia maty. Misy ny tapahan-toha, misy sotromina tamin'ny sabatra, misy ny fasiana tamin'ny hazo fizaliana. Ny Masinday Andrea hazo fizaliana miendrika ikisa ohatran'izao no namasihana azy. Ny Masinday Piera ohatran'ny Jesosy ihany fa nasidioloka zany. Ka ny fanarahana Jesosy zany dia mitaky hatramin'ny fahafoizana ny aina. Ka ho antsika misy amintsika mpianatra, misy sy mianatra fa miara-miaina amin'ny fianakaviana sy namany. Amin'izay toerana misy antsika zany no tena fijoroana vavolombelona hoe miaraka amin'ny Jesosy dia hoe sy matahotra ianao hijoro vavolombelona finoanao. Farany nisy témoignage ny namantsika Eliza any am-pinandrano nanao témoignage tesy hoe ianao rehefa hoe miaraka amin'ny protestant mba miaraka ohatra hoe voyage dia miditra hôtely eny Ambohimandroso dia mba misakafo na eny Ambohimanjaka eny laka dia ianao magnatra hanao famantarany hazo fizaliana mbola sy tena tian'i Kristy ianao matoa matahotra na menatra fa ny fitiavana dia manafoana ny tahotra sy mandroaka ny tahotra. Ka zao ary aza matahotra ry tanora, aza matahotra rakizy ho vavolombelon'ny tomposika amin'ny zavatra rehetra izay atao. Namaso rehetra fampiresana ireto kaozarivana Jesosy Kristy tamin'izy efa atolotra izany fa maika nyfitrako dia mandray ny ofo izy misaotra anao mitsodrano zarazara sy mamiazy mipianany manao samy mandray sy mihinana amin'ny tianareo fa vatako ity atolotra zany antony avy ny sakafo indray ny kalisi misy divay izy misaotra anao indray dia zarazara sy mamiazy mipianany manao hoe samia mandray sy misotro amin'ny tianareo fa kalisi misy ny rako ity raha ironao fanakepiavanao vaovao sady mandatra izay afaka anareo sony be sy maro fimelahany fahotana ataovy izao fatsy arovanazy. Mifankatiava ianareo izany walalana fampianatro raha mifankatia isika vory eto izao noho ny rano sy vary ransana tanàna tsy fanary tsy fandaho
sy fiavory eto izao